Itsankilany nefa Niaka-peo ny mpiaro-ny tombontsoan'ny mpanjifa na ny RNDC izay tarihina Anisan'ny Rabetsara fantatra amin'ny anarana hoe lita isan'ny sosokevitra narosony moa ny tokony hitazomana ny frais na ihany koa ny saran-dalana ho 300 koatr'izay dia misy ihany koa ny sosokevitra maro netiny avy amin'izany fikambanana izany silova raha manatsoana mamintona ny vao eo amin'ny sarany Kristy Rakotorova. Efa mahazatra ny laingany ICTE satria laza fa anao saran-dalana 300 androany dia itsitatsika ireny fa tonga dia 400 dolo ny andry zareo zay fa nanao 400 hatram'izay. Ny faharoa manaraka an'izay ny fitapitaka madinidinika hoe avereny reo ICTS reo iverina any amin'ny zotrany mba tsy siny fifaninanana ary tsy siny safidin'ny mpanjifa. Zo fototry ny mpanjifa ny manana safidy na iverina 300 azy izy atomboy foana ny fiaran'ny ICTS miasa eto andrenivohitra anananay tena safidy na amin'ny qualité de service zany na amin'ny prix dia amin'izay tena mipetraka amin'ny mahazoan'ny mpanjifa ny zoan'ny mpanjifa. Zay ny problème eto amintsika na ny mpitondra fanjakana zany indray tsy mametraka ny mpanjifa zay hanana ny zoany ka zay tompona ndraiky tsy mahay manapa-kevitra amin'ny tombotsoan'ny mpanjifa okako izy hiala amin'ny toerana satria volam-baoka ny karamanazy dia miangavy zany zay fa napa-kevitra zay fa nasoan'ny mpanjifa avelao ho tohizana anatsarana zay zavatra zay. Ny sensibilisation atao dia hoe aza mandoa itsony afa-tsy 300 satria zay ny efa nekeny na dia efa mpamitaka izy fa tereo 300 tonga dia efa tsy ny madinika any am-paosinareo any.